lalana iteny aminao ndray tompo androany ampandresy ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahazo toerantsika sady asio tia tanana mafy ho an'ny tompo. Alleluia. Tahin Jesosy manokana ianao tahin'Andriamanitra manokana ny fiainanao ary inoko androany fa hitaditsika indray Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Amen. Arabokely leo akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny toeran'ny mpandresy hoe. Dia sady ampaherezy izy hoe eto hoe no toerana iregleny Jesosy problème. Amen. Iresakitsika amin'ity hariva itya ireo secret atongavana any amin'ny fahalebiazana. Hoe inona daholo ny secret raha mba teo tonga amin'izany atao hoe fahalebiazana zany. Ohatra amin'izany ny fahalebiazana ara-panahy, fahalebiazana amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fahatakarana, amin'ny finoana, amin'ny fiainam-bavaka, amin'ny zavatra isan-karazany. Iresaka an'izay tsika androany. Ary ho ampidirina ianao ao amin'ny cour des grands. Amen na sa tsy amen. Tadidio tsara fa arak'ilay resako hoe tsy mifidy tavan'olona ny fahalebiazana. Na olo mainty, na olo fotsy, na lava, na fohy. Tsy janona zazakely mandrakizay ianao fa efa lalàgnan'ny fiainana mihitsy hoe tsy maintsy lehibe. Fa misy karazana fitaizana tsy maintsy atao, misy karazana prinsipa zay tsy maintsy arahana mba tongavanao amin'izany atao hoe fahalebiazana zany. Ny olo zany tsy mavintivinty foana. Tsy hoe tonga dia lasa vehivavy lehibe ho azy teo ianao, na lasa lehilahy lehibe ho azy teo ianao, fa tsy maintsy nisy antanantohatra na rahana. Agnatin'izay misy karazan'olona tsy maintsy henoina. Misy karazana zavatra apetraka anao hoe ity tsy maintsy ataoko. Misy tsy maintsy be da be zany mipetraka. Zay vao tonga amin'ny atao hoe fahalebiazana. Ary zany zavatra zany tompoko no natonga ny Jesosy Kristy raha vakinao tantara tsy maintsy marinina tao reniny. Danao tsy maintsy. Raha vao olona zany te hiala amin'ny hoe tsy maintsy io tsy ho tonga ny amin'ny fahalebiazana mihitsy izy. Karaha ataonao zao raha mba ho te hanana vola mikajy tsy maintsy manangona. Tsy maintsy. Raha vao tsy mametraka le hoe tsy maintsy dia tsy lasa lavitra. Io anefa jerevy tsara fa misy tantaran'olona be da be tanaty baiboly miainga avy amin'olo tsotra fa tonga tany amin'ny fahalebiazana. Agnatin'izany i Davida mpanjaka, mpiandrondry, zay agnisana tovolahy na ilikiliky ny ray aman-dreny, nalefa tany agnaty ala tany na saigna ny androndry satria tsy dia nahazo avaram-patana tamin'ile reny nitaiza tan-trano. Satria Davida zany zanaka tany amin'ny sisiny ozy n'le fitenin'ny tanora. Tsy mamaraiky tamin'ile trano raiky tao zany izy. Fa zaza tany amin'ny sisiny tany. Dia vao ilikiliky. Fandana jereo fa Davida dia tonga tany amin'ny fahalebiazana. Nisy prinsipa tsy maintsy narahana tao. Tahin'ny tompony zasy ianao. Ary ny olona anankiray rehefa teo lehibe tsy maintsy manana ny antsoina hoe manteau spirituel. Manteau spirituel. Firakotra ara-panahy. Fahasoavan'izy mba mandrakotra anao io. Osotra ny Jovy mba mandrakotra ny fandrarana ataonao. Fahasoavana avy aiza mba miampita amin'ny fiainanao. Zay aloha zavatra anankiray. Mahatonga anao lasa olon-dehibe nisy an'ny papa sy mama. Zay firakotra anao teo zany raha zavaigna. Izy no manteau-nao. Izy no couverture anao. Jerevitsika tsara fa misy vehivavy anankiray tagnaty baiboly tao tsy na hoe Rota. Zany Rota zany dia agnisan'ny vehivavy zay nomena agnarana hoe Moabita. Zany hoe avy tamina ankohonana voaozona. Ny Moabita dia voaozona satria taranak'i Esau. Reo le Sodomita. Reo namoaka taranaka hafa foana zany amin'ny Rota io. Or nefany tafiditra nanambady mpanjaka ny hafarany. Ary tao anatin'izany rehetrarehetra zany nisy lalana, nisy dingana, tsy maintsy narahana zay vao tonga tany izy, fa tsy tonga ho azy. Ka anao io zany efa misy zavatra nataon'ny tompo miandry anao io.
misy fahasoavana, misy directive, misy toerana. De rehefa tsara fa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia misy ilay antsoina hoe bon endroit sy bon moment. Misy toerana mety ary misy fotoana mety. Io zany le mila ijerevanao isan'andro, mila dininao isan'andro hoe aiza le toerana mety rehefa manao fandrarahana, rehefa miasa, rehefa mampiasa vola, aiza le toerana mety, fotoana manahoana no mety. Ireo zany tsy tonga ho azy aminao raha tsy manana ianao na hoe firakotra na hoe aro atsiaka. Azo ilazana an'io ihany koa dia hoe fiaro henatra, le mantoa resako teo. Aro atsiaka, anao zany rehefa manana firakotra tsy mangatsiaka. Amantonao zay manomboka mangatsiaka io ara-pananao io, tadio ty zavatra ty fa zany daholo mahazo an'iregny olona mangatsiaka regny. Manomboka nialany le rainy ara-panahy, niatahany le ray aman-dreny ara-panahy. Raha vao anao zany manomboka miataka n'le ray aman-dreny ara-panahy, tsy lavitra keo ny atsiaka. Satria ny ray aman-dreny ara-panahy dia haro atsiaka, couverture. Amen. Tsy vitan'izany ihany koa fa fanarongana henatra. Anao zany raha vao tegna connecté amina ray aman-dreny ara-panahy, anao tsisy raha mangalangala baraka anao fatany zany. Fanaromana henatra. Fa rehefa miala eo ianao, jereo fa hita zany nanomboka tamin'ny Adama sy Eva. I Adama rehefa nanomboka niala tamin'Andriamanitra, inona ny zavatra nitranga? Matsiaro ny tegna ny famitanjaka hono izy. Dia ohatrohatran'iny koa satria ny ray aman-dreny ny Adama, Andriamanitra direct. Tsy nanana père spirituel intsony ny Adama. Dia ny père spirituel ny Andriamanitra direct. Rehefa nanomboka déconnecté tamin'ny père spirituel izy, inona ny zavatra hita? Henatra, fa fambaraka. Zany daholo ny zavatra miatra amin'olona sasany. Amin'ny fotoana izy miala n'le couverturany. Azo ilazana an'io ihany koa rehefa eo le couverture, le hoe palitao, dia sady mahazo identification ianao. Mahazo inona hoe identification. Ary tsy vitan'izany fa mitombo onction, mitombo osotra. Zany hoe eo zany ianao manomboka renao fa misy fatakarana vaovao zany tonga aminao. Manomboka tsapanao hoe za zany ohatrany mba fa manomboka matanjaka rehefa eo le firakotra. Tain'i Jesosy ianao. Ny razamben'ny rota le nresako anao teo dia ilota. Iza hoe ny razamben'ny rota? Ilota. Ilota nefa nijerevo tsara fa nandoza. Zay ngamba nazilazana anazy. Ilota rehefa nalagna avy tagny amin'ny Sodoma sy Gomora, nanjary vongan-tsira i madamonazy. Olo jiaby teo nefa zany maty daholo, ankoatran'jareo ihany. Izy ka fa tapy safodrano, ka zareo reto kay nitondra voaloboka. Nohanin-jareo tagnatin'ny fotoana anankiray nanaovanjareo fety. Mamo igny babanjareo, tsisy raha nanjary. Dia niteraka, satria tsisy madamo eky inga, ankoatran'ny zanany roa vavy. Dia niteraka. Dia nitaranaka avy tamin'igny no nivoahany rota. Dia ny question mipetraka dia hoe fa naninona izy no tafavoaka? Nefa zany tegna tsy nanjary raha oharina kosa amina tantara tegna olo ratsy, olo tsisy raha filana azy. Fa petrony question fa naninona izy no mba tonga ohatra lasa tafiditra agnatina histoire zay vakitsika jusque ny any ty. Engany mba ho tafiditra agnaty histoire koa anao. Ny zavatra anankiray hita aloha zany zay tsy azo idivirana fa nanana ray aman-dreny notompoina izy. Tagny zany secret-nazy, nanompo ray aman-dreny izy. Tsy iza zany fa i Naomi. Naomi. Nanana Naomi izy. Zay vehivavy. Tegna hoe nitompony io tsy namelany mihitsy io fa tegna nanaovany sacrifice na fanompona. Izy tsy nanana ninona nataony teo fa tena nataony tamin'ny fony. Tsy nialana mihitsy teo. Ka anao zany raha mba te handresy ozona mahazo fiainanao, raha misy zavatra tianao hikisaka ho azy, satria ny ray aman-dreny tompoko na tiatsika na tsy tiatsika dia Andriamanitra.
fa petita. Fa le Andriamanitra naharan'ny lanitra sy ny tany no Andriamanitra granta. Ny ray aman-dreny dia Andriamanitra. Ka amin'ny fotoana anao manao zavatra mampalahelo ray aman-dreny, zay mahatonga an'izy io azon-draha. Tadidinao teto zany anao témoignage, nisy ray aman-dreny sy zanaka niady. Namiany zanany io tefatsofy ny babany. Sagnatria. De tonga de niazakazaka nalaky le ray aman-dreny naka fasika. Nalainy karanty fasika igny hoe tsisy idiranareo fa aferanay lahy. Azonao? Raha tsy nagnano an'igny zany le papan'olo, possible maty eo le ramose. Possible nisy raha tsy nanjary nahazo azy. Satria anao mety mieritreritra fa hoe olo-tsotra papanao, mety mamolava, mety tsy haiko magnino, fa misy raha napetraka Andriamanitra ao anatiny ao, zay mampiavaka anazy amin'olo maro. Ary tadidio fa tsy olo jiaby ray aman-dreny. Tenino kely amin'ny olo akaikinao zany, tsy olo jiaby hoe ray aman-dreny hoe. Ya, fa navahana manokana reo. Ka inomy de ray aman-dreny rota, zay narahany foana. Ny kristianina misy karazany anankiroa, satria ity rota ty nge nisy namagny, tsy izy raiky. Misy raiky namany antsoina hoe Orpa. Orpa. Zareo re zany nanana vady, fa maty vadin-jareo vavy. De i ramoseny Naomi koa maty koa. De tsisy afa-tsy zareo telo sisa. Reto rovavy reto nefa tsisy mbola niteraka. Tantarany eo koa, vakio ke manomboka amin'ny rota toko voalohany. Hoanareo zay mba manana Baiboly, vakio tsara fa misy histoire tsara be. Ny andohany zareo, natonga avan-jareo tagny, natonga zareo maty daholo io, nisy ozon-draha tsy nanjary nahazo zareo. Satria nandà tenin'Andriamanitra. De ino ny zavatra nisy? Ny rasa volagna ty Orpaty. Zay ty ozy efa tsisy raha tavandregny satria ny tibavy moa ka rô tsy miteraka ke. Na mambolirigna nambady. Ary tsy vitan'izany, fa efa antitra be. Ka anao nefa vinanto, mbola jeune. De akory zany ny atao? I Orpa haozy tsy namboleko vondra fia ozy, tsy diniko raha ela. De nirasa volagna izy. Ao amin'ny rota toko voalohany. Doange mba ho jerevantsika vetivety. Ho an'izay managna Baiboly jerevo ny bokin'ny rota. Miala ianao amin'ny Joshua Pitsara de rota. Rota toko voalohany. 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe rota toko voalohany 10. Ozy ny tenin'Andriamanitra. De hoy izy rô vavy taminy, zareo vavy zany niaraka ny teniny. De hoy izy rô vavy taminy, hiara-miverina aminao tokoa zahay ho any amin'ny firenenao. Raha mivava zany de samby Jerusalema dolo tanito. De zareo roa mihitsy niaraka ny teny de hoy izy rô vavy taminy, hiara-miverina aminao tokoa zahay ho any amin'ny firenenao. Andininy. De rehefa amizay ary amin'ny 14. Rota 1:14 à 15. 14. De samby nanandratra ny feony indray izy rô vavy ka nitomany. Niaraka nitomagny. Ary Orpa de nangoroka ny rafozany vavy. Fa rota kosa nifikitra taminy any. Nangoroka izy nagnano viloma. Rasa volany tsy saraka. 15. Ary hoy izy, indro ny ravavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny Andriamaniny, ka mamivereny ianao koa anaraka ny ravavinao. Jereo fa samy nitomagny, fa irota tsy nanaiky niala. Ka i Orpa ty zany grave be. Saignazy tamin'ny Naomi, tamin'ny rafozany, saignazy. Zay iaraky verina aminao kagny. Na maty isy vady zay fa herigna kagny fô. Saignazy tagny. Fa ny fony tsy nanaiky. Saignazy foagna no tagny amin'ny Naomi. Fa ny fony tamin'ny zavatra hafa. Be da be ny olona manompo an'Andriamanitra
saingina azy te hivavaka fa fony amin'ny raha hafa. Zay le kristianina orpa. Saingina azy tegna hoe za io hivavaka ho zaho. Za io zany am-piangonana fa fony azy là-bas. Tenenao akaikinao zany là-bas hoe. Tainy Jesosy ane ianao. Tainy Tompo ianao. Ka ny alalagna fa orpa ny kristianina anankiray na ny olona anankiray dia mangatsika izy amin'ny fanompona. Izy tsy te hagnano service. Mangatsika amin'ny fanompona. Igny le volagniko hoe tsy normal ho anao raha tegna hoe zanaka marina anao agnatina tokantrano ka tsisy raha mba ataonao agnatin'ny trano eo. Ankoatran'ny mihinan-kanina. Le mandeha WC. Anao ny zanaka hono ianao. Tsy zanaka anao raha ohatran'izany. Ka teto ity kristianina orpa ity dia zay ny zavatra hita. Ne nangatsika izy tagnaty fanompona. Tsy hita tsy moramora teo izy. Dia raha tohizanao izy hatramin'ny faha 20. Dia tegna namaly mihitsy irota hoe aza manery ahy andao anao ozy. Aza manery ahy hiala amin'ny fanarahana anao. Ary matetika ny olona roahana nefa tsy mety miala, regny ny tegna mahazo an'le manteau. Regny lo tratrana fagnelikiliana, tratrana épreuve, tratrana zao, tratrana regny matetika mahazo an'le manteau. Ny olona tsy arony jaly. Ny olona tsapa hoe mafy raha ny aretako tato zay. Fa raha anao zany amina fanompognan'Andriamanitra ka tsy mba misy raha mba regninao mba nararary taminao mihitsy fa karaha mbola mitovy amin'ny andavanandro foana dia tsy mbola izy zay. Satria ozy ny Baiboly tery ny lalagna mankany amin'ny fiainany. Tery. Raha koa tery zany misy fahasarotany. Hoe anao reraka avy ampiasagna igny dia mandeha mivavaka ndraiky. Anao mba tokony tsotsotra kely aka repo igny mandeha mpiangonana ndraiky. Tery. Iregny zavatra regny tokony fahitanao sy atsapahanao hoe ao tsara zany fanompoko zany aloha. Tainy Tompo ane ianao. Ohatran'izay le izy revana. Jereo Elisa. Nitoravany Eli foagna izy. Anao aza magnaraka anahy eky. Jereo fa Elisa avy eo no nahazo an'le manteau. Izy le nanagna le difficulté tagnatin'izy io. Petera. Nanontaniany Jesosy mihitsy. Intelo zao Petera nanontaniany Jesosy. Ianao koa va mba te hiala. Grave ane zany raha anao io zany mikoragna amin'olo karahan'izao anao dia zagny fa anao moa tia livavako. Dia miresadresaka kely mba mahodikodina hafa tena. Anao ndraiky tsy efa tia livavaka anao io. Fagnintelo neky moa izy ho any amin'iza moa zay ozy gahy. Mafy ane anao raha tratrana question karahan'izany. Satria efa nanomboka nahitany Jesosy signe zany ingahy tao. Nanomboka nahitana signe hoe araiky lahy ty tsy ho nama. Ary jereo fa niala maraka izy avy eo. Rehefa nisamborona igny Jesosy, ino jereo namany? Ino? Sady nagnova fiteny, dasy lalako e. Sady novany langaziny. Dasy lalako le hano. Nefa dia izy migny teo, efa hitany Jesosy, dia 3 fois mihitsy Jesosy niteny anazy. Anareo koa fa mba te hiala, nareo koa fa mba te hiala. Grave be zany tsy mora zany fa dia ozy Petera hoe ho any amin'iza moa zay. Aiza moa tany tonga anay ity raha hialanao zay. Tainy Tompo ane ianao. Alleluia. Zay raha avana natonga ny Petera niavaka be raha samy apôstôly. Niavaka izy. Dia jereva amin'izay ary amin'ny rota toko faharoa ndeha kely alolo kely ao tsika ny fa nanomboka noentin'Andriamanitra tagny amin'ny cour des grands amin'izay irota. Rota toko faharoa. Rota toko faharoa andiny voalohany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy avany vadiny Naomi. Anao nanomboka nindesiny Naomi ndeha tagny amin'ny grand tsikelikely izy. Ary nisy avany vadiny Naomi avy any amin'ny fokony Elimeleka, lehilahy mpanjato be, Boaza no anarany. Ary hoy Rota, vehivavy Moabita tamin'ny Naomi, aoka aho ankany an-tsaha mba hitsimpona solombary eo aoriany zay ahitako fitihiny masony. Dia hoy izy taminy, andeha ary anaka. Dia lasa nandeha izy ka nitsimpona tany an-tsaha teo aorian'ny mpijinja ary sendra tonga tany amin'ny tanimbarin'ny Boaza.
zay avy amin'ny fokony Elimeleka izy. Ary indro Boaza tonga avy tany amin'ny Betlehema ka niteny tamin'ny mpijinja hoe Jehova ne eo aminareo. Dia hoy kosa ireo taminy hitaha ianao ane Jehova. Dia hoy Boaza tamin'ny zatovavy izay nitandrina ny mpijinja, zanakiza moa io zazavavy io. Anomboka nitodiky tamin'ny Erota zany masony grand. Mba somary teneno amin'ny olona akaikinao, izy koa anao mbola tsy manambady hoe. Manomboka hitodiky aminao ny masony grand. Tainy tompo anenao. Tsisy magnanamenina le mbola tsy manambady. Zany maro mamengamegna tro. Izy koa fa manambady raha famboary fa mitary fo fa gragna koa nenao io. Amen. Tainy Jesosy ianao. Dia hoy izy zanakiza moa izy io. Dia namaly le zatovo nitandrina ny mpijinja ka nanao hoe zazavavy Moabita zay niverina nomba ny nome avy tany amin'ny tany Moaby io. Fa hoy izy, masina ianao, aoka ho hitsimpona ny sianangona eo reny mpijinja eny aleleleleny amboara. Dia tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny. Kely foana no nitoerany tao an-trano. Amen. Dinio tsara ho anao zay mba afaka mamaky rehefa tonga an-trano fa nanomboka nisy mason'olona ngeza nitodiky taminazy. Vokatry ny fanompony anao. Izy le tsy niala mihitsy. Izy le olo tsy nivadiky mihitsy. Jereo fa ny olo mivadiky mifanena amin'ny raha hafa fo. Fa ny olo tsy mivadika, io revagna toetra n'Andriamanitra io tsy mivadika io. Dia misy zavatra mahagaga foagna mitranga rehefa tsy mivadika ny olo anankiray. Fa raha anao mivadika dia namaragna tantara anao zay. Namaragna tableau. Io le fahasoavana. Nanomboka nisy masona grand. Tonga tagny amin'ny cour des grands rota. Dia zao koa réflexe anankiray, andeha malakilaky kely antsika. Réflexe anankiray ho anao zay tia hitan'izany atao hoe falebiazana sy fahombiazana zany a. Ny grand rehetra dia misy antanantohatra zay vao tonga any aminazy. Azonao? Ny grand rehetrarehetra misy antanantohatra. Ohatra zao anao raha andeha amina toerana anankiray, misy protocole eo aloha. Misy secrétaire eo. Misy accueil eo. Tsy tonga dia tonga any amin'ny grand ianao fa tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire-any. Tsy maintsy mandalo any amin'ny protocole-any. Tsy maintsy mandalo tsy haiko amin'izany. Fa misy olona zany tsy tia hagnajany reto antanantohatra reto. Fa tonga dia hoe grand ihany. Tsy toetra mandeha lavitra koa zay anankiray zay. Raha andeha hoagny raha mahazo rendez-vous amin'olona ngeza ianao ndray andro, laza hoe amen. Mba harabao ihany ny gardien mbavady. Mba considéreo ihany ny mpamafa-tragno. Zao aza miengitrengitry. Aza manana toetsaina hafahafa. Fa matoa io nekeno secrétaire-any, nekeno protocole-any, dia anisany anagnany confiance. Possible reo mampisotro rano anazy izy koa mangetaheta izy. Possible reo no atokisany vidy sakafo hoaniny. Donc zany confiance ny amreo. Ataovagna ianao aveo ahenon'io tatitra hafahafa amireto fa ho sahiragna anao anana accès aminazy amin'ny magnaraka. Asazonao raha tiako tenenina zany. Fa be da be ny olona manana toetra ohatran'izany. Ohatra hoe manana rendez-vous amina PDG anankiray izy ohatra. Efa niantso anazy za. Mba magnontany le mba secrétaire kely keo. Ino moa nenao madame? Tsisy idiranareo ty fanenay samba ngeza. Zany valiny. Nefa lolo mba miarahaba hoe ina mba azoko anampina anao. Misy olo zany tonga dia manana toetra ohatran'izany. Fa ingany mba tsy hainao zany. Ka ny grand rehetrarehetra dia misy antanantohatra vao tonga aminazy. Alléluia. Zany hoe misy mpanompo mifehy mpanompo ao. Ka raha ohatranao zany te ho tonga ny amin'ny toerana misy ny grand, dia asehoany reto mpanompo ny grand reto ny toetra tsara anao. Manomboka ry amin'ny escalier raiky farany ambany zany anao fa manomboka magnatoro hoe zany ka olona milamina. Azonareo le izy? Asehoy anazy fa anao ne olona maniry teny. Ianao ne olona tsy sarotin-draha. Ianao ne olona be fitiavany. Asehoy anazy. Fa ho tonga any amin'ny grand io ndray andro. Tainy tompo anenao. Tainy Jesosy anenao e. Alléluia. Zay le izy.
Ny lalagna mankany amin'ny grand zany dia atao amin'ny mpanompony. Taiza moa grand nagnontany tany amin'ny mpanompony. Zanak'izy ao io izy. Tagny izy nagnontany. Fa tsy tonga dia tagny amin'ilay vehivavy. Viavy, zanajovy manao. Fa tagny amin'ilay mpanompony, ilay olona natokisany. Ilay olona nagnano confiance. Ka be da be ny olona te hijabaka any amin'ny grand manao tsinitsinina mpanompo. Tsy toetran'olona andeha lavitra zany. Tenenin'ray mandeha amin'ny akaikinao. Tsy toetran'olona andeha lavitra zany hoe. Anao maaiza maniry tena foana naiza naiza. Na sanatr'Andriamanitra ianao mipetra tsara fo. Mba hazakanao an'ilay izy. Fa maro olo tsy mahazaka an'ilay izy revana. Sasany vao manana anarana hoe chef foana dia fa sasany vao manana anarana hoe patron. Efa tsy manjara atao mbola tsara. Tsy karan'izany tompoko ny fiainana. Na dia miakatra any amin'ny faratampony ianao. Laza hoe amen. Considérez-vous comme tout le monde. Fa tsy hoe za moka efa aty dia ireo raha daholo. Non. Matsiaro nona reo. Matsiaro malahelo reo. Matsiaro tezitra reo. Mila fitiavana reo. Fa tsy mila trirotrerona lava. Laza hoe amen. Matory ny safidiny io grand io hiara hiasa aminazy dia olona atokisany ary ny considéreny. Ka raha ireo ny tsy hainao magnaja anazy, ho sarotra aminao ny hanana relation tsara agny amin'ny grand. Lazao mafy hoe amen. Alléluia. Amen. Ny natonga ny Josefa lasa premier ministre dia tamin'ny alalan'ny mpanompona président. Dia antsoina hoe Potifar. Nanompo tao maloha izy. Nanomboka teo ny nafantarana anazy. Tsy dia nilamina tsara fotsiny ny asa tao satria niafara tamina gadra. Fa ny titre ny Josefa natany amponja azy dia hoe mpiasan'ny Potifar. Azonareo ilay izy? Zany no nalalagna anazy. Zany no lasa ni-identifier ny fiainany. Izao moa inga mahay mandika nofo io. Io Josefa mpiasan'ny Potifar. Azonareo ilay izy? Ka natongavany Josefa tamin'ny place io zany grâce à Potifar. Na dia ratsy ara-ny dingana ny lalovana. Mitovy amin'ilay tovolahy anankiray lasa vinantona mpanjaka. Satria nagnano annonce mpanjaka io fa zay masaky milomagno agnatina piscine misy voay dia ho lasa vinantony sady omeny ny antsasaky ny fanagnany. Dia nisy tovolahy anankiray mba andeha hijery izy ovy alaka trophée. Or izy landeha hijery igny izy natosika ny olo tagnaty rano ta. Soragna Zagnahary izy mba navita ny fagnofoko na laky tonga tampitany. Raha fa ny sefosefo foagna avy takany. Izy izao olo ty fatesako igny, izao. Fankahitatsika niany. Dia mba nisy ray aman-dreny nagnandry Ramose. Nda naleva vadinao. Nda naleva antsasaky fanagnan'ny mpanjaka io. Azy miasa lo amin'ny olo zany eky ianao. Misôry olo zany alo mananosika ianao tagnaty rano. Tainy tompony ianao. Ka Josefa lasa premier ministre tamin'ny alalan'ny mpanompo. Daniel, ny mpanompon'ny Nebukadnezara no nampafantatra anazy tagny. Ireo ny présenté anazy tagny. Ny tegna marina tamin'ny Josefa teo, nisy mpitondra kapoka ny Farao. Mpitondra kapoka ny Farao, zay avy nigadra. Dia nadikany Josefa takoa ny nofinazy. Dia izy avy takeo afaka gadra dia nierigny tamin'ny asa fanompony. Io no nampatsiaro hoe akao zay misy gôna antsoina hoe Josefa, mpanompony Potifar, mahay mandika nofy. Noho ny fahaizany Josefa nifandray tamin'ity mpanompony Farao ty, natonga anazy nahazo introduction. Tainy tompony ianao. Alléluia. Mahaiza foagna riavagna mifandray amin'olo jiaby, na ny madiniky, na ny maventy, na ny antonontonony. Zany ny tokony ho fiainanao. Amen. Satria Jesosy ao anatinao, dia Jesosy namonjy an'izao tontolo zao. Dia ny zavatra hita koa tamin'ity rota ity raha dinigna dia nanana fitondrantegna tsara izy. Nanana fitondrantegna tsara. Dia sady remarquable. Tonga dia hitan'olo jiaby hoe vehivavy nafinaritra. Tonga dia hitan'olo jiaby hoe raha ohatra n'igny daholo olo jiaby mivavaka c'est très bien.
Zany agnisan'ny toetrany rota zany. Zay agnisan'ny ianaro isanandro. Neza misy anao mianara mbanina fitondran-tegna tsara sady remarkable. Fa izay tompoko no misintona anao azy ho any amin'ny fahalebiazany, ho any amin'ny fahombiazany. Amen. De mila mailaka fa tsy matoritory. Mila mailaka ratsaina, mailaka rabata. Mba aktifa zany fa tsy hoe midorororo. Aza miandro misy mibaiko fa mafantara ny tokony atao. Mila mandinika tsara mihitsy anao isanandro. Ary ity rota ity dia hitantsika tsara ngamba fa nanana an'izay toetra zay izy amin'ny rota toko 2. Izy dia vehivavy mailaka. Ny olona mailaka amin'ny asa nozy ny Baiboly, soratra masina mihitsy miteny an'izany, mahita olona mailaka amin'ny asako vainao izy any amin'ny mpanjaka no isehony regny. Any amin'ny grand isehony regny. Ny minitra anao zany mailaka, tian'olo ny olo mailaka. Fa tsy olo midôdô be amina fiainana regny. Misy ny olona rehefa gnanady ataoko hoe feno fasika raha ny tragno petrahany tsy mampagnino ananjy, arivariva ony izy mamafany. Mbola fafako izy arivariva. Mandregna tragno nazy feno fasika, arivariva ony izy fafany. Dia teneno amin'ny akaikinao tsy mailaka anao zany hoe. Raha zany hoe ataonao. Ny olo mailaka tonga dia actif. Tonga dia eo vita. Tainy Jesosy ianao. Tain'Andriamanitra ianao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny vehivavy mailaka misintona lehilahy actif. Tainy tompony ny vehivavy rehetrarehetra zay tsy mbola manambady. Ny vehivavy mailaka dia misintona lehilahy actif. Io zany tompoko tsy hatsaran-tarehy fotsiny, tsy bika fotsiny, tsy endrika fotsiny, fa mila mailaka. Amen. Mila mianatra raha maromaro. Vehivavy zany tokony mahay langue. Vehivavy zany tokony mba mahay mahandro. Vehivavy zany tokony mahay manjaitry. Satria wisy an'izany. Zany raha tsy maintsy wisy akao. Ilainao ny langue satria mety wisy olo avy agny Russie agny tonga ivahiny an-dragnonary. Amen. Tsy raha teny antemorigny fogna mbo hainao. Dia iaho le mahay langue ny aho. Mba mianatra teny anglisy, mianatra teny frantsay. Amen. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Averigny tenena raha misy vehivavy akaikinao, ny vehivavy mailaka hoe misintona lehilahy actif. Amen. Dia aveo raha mba misy afatra na teny nomeny grand anao dia tandremo tsara. Sendra zany mba misy olo maventy, tsy haiko zovy, niteny taminao hoe zanako, madama rahalahy, ranabavy, zao ka fagnanaragna lizy, fagnitsina lizy, mba tazomo tsara. Tazomo tsara. Fa igna ny tenina grand no miteraka grandeur. À condition ny tehirizinao tsara. Fa raha ny blamenao tsy nataonao ninina, bero, magnaraka an'igny izy jofo koa. Tainy tompony ianao. Tandremo tsara. Ny fitahin'Andriamanitra dia miafina amina conseil spirituel. Conseil spirituel. Hitanao raha vonao zay nagnatona ray aman-dreny dia conseil spirituel zay no azonao agny. Na dia ataoko hoe ray aman-dreny ara-nofo ara. Satria maha zagnahary ambony tany anjareo reo dia misy fagnahy agnatin' zareo. Mahita raha koragnina foana reo. Tanao rehefa ambany volo, rehefa misy olo miady hoe ampidirigna agnatina teny andragno be. Dia jerevanao tokoa fa misy vahaolagna foana avakao. Na dia mihinam-paraky ary zareo kao. Na dia misy maimbo toaka miditra akao. Misy vahaolagna foana satria misy fagnahy ao. Ka tandremo tsara. Satria Jesosy zao niteny ray andro. Niteny zay nolazaiko taminareo izy dia fanahy sy fiainana. Fanahy. Donc zany la parole c'est l'esprit. Ka raha vao misy grand mba niteny taminao, dia mba tandremo tsara niteny zay nomeny anao. Rehefa tonga amina toerana anankiray ianao
zay natokan'Andriamanitra hitahinanao dia aza mierikerika fa arao zay instruction nomen'Andriamanitra anao. Aza mierikerika. Izy io na misy zavatra tonga dia regninao miteny agnatinao agny na amina fivavahana sahala am'izao ary regninao mihitsy ianao hoe tonga amin'ny toerana mety za zany. Ty regninao le fananao hoe zany le qualité na sakafo hoany karaha ataonao ty amisao io. Raha vao men'olo lasopy ranony ianao dia tsy mety aminao mihitsy. Azonao le izy. Dotran'izany ianao rehefa tonga amina toerana anankiray ara-panahy regninao mihitsy hoe zany le qualité na sakafo ilain'ny ara-panahiko. Tainy tompo ianao. Ny instruction no secret na succession. Raha anao zany te hanana succès, arao ny instruction. Amen. Ho lasa olona feno fahombiazana ho azy ianao aveo. Amen. Dia farany anankiray atoroko anao rehefa mba manana namana grand. Avereno tenena ambekeno rehefa manana namana grand hoe dia mila mahazo na secret. Zay fotsiny tsotra zao. Satria ny grandeur c'est un secret. Tainy tompo ianao. Zay ny falebiazana. Zava-miafina izy io. Ka ny olona tsy mahatandrina zava-miafina tsy ho grand. Jereva ny zavatra aveto, ny boaka keto, matetika raha maivamaivana tsisy dikany. Raha ratsiratsy foana ny hitanao miparitaka. Fa ny zavatra tsara tsy atoron'olo. Tsy haiko raha mba tsapanao zany. Raha mampanjary anao zany tsy atoron'olo anao. Matetika raha mampitrohotrohoka ny atoron'olo anao. Raha efa avy nataony namony volany. Mahinakinaka izy tsy hitany izy ino raha niregnina anany mba mizaha olo ndraiky hoe mba ho faty vola koa. Dia mitazaka amin'izay izy olo mbola tsy maty eo. Raha manjary zany tsy atoron'olo. Fa rehefa mba notahina satria fitahigna ny fanagnanao relation tsara. Fitahigna zany. Rehefa hitaha olo Andriamanitra dia io ny zavatra ataony manana relation tsara anao. Fitahina zany fa tsy raha hoe kisendrasendra. Ka rehefa mba tafiditra agnatin'izay cour de grand zay ny toetra mila anagnanao dia ny toetra mahazo na secret. Mangina. Zao raha te ho mpanompon'Andriamanitra lehibe zao anao mila mahazo na secret na pino. Satria jiaby reo tapitra andeha angatika hevitra aminao daholo reo. Ary samby isan-karazany raha koragnan'ireo. Indraindray na nivadinao raha tsy voatery tantaranao azy. Azonao misy raha ohatran'izany. Secret, c'est un secret. Zany mahatonga an'io herin'Andriamanitra io tsy olo jiaby ny tonga dia mi-expérimenter anazy daholo. Satria misy karaktera takina ao anatin'izany. Misy karazana fiainana, fitondran-tegna takina, indrindrandrindra fa ty zavatra lazaiko anao androany ty. Mila mahazo na secret. Mba vehivavy sahala amin'izany venao, mba lehilahy ohatran'izany venao. Indraindray ny sasany problème zareo mivady, tsisy olo tsy marigny amin'ny quartier. Dia eritrereto zany hoe anana valeur karakory ny tokantragnonao. Hitanao zany fa revenao tsy mahazo na secret dia mahazava ho azy, dévaloriser. Dévaloriser. Tainy tompany ianao. Dia ndana mba mipetraka amin'izay principe zay manomboka zao. Rehefa mba miaraka amina grand anankiray ianao miara-miasa tsy haiko magnano akory. Ny toetra mila anagnana amin'izany. Dia toetra n'olona mahafehy ny fony sy ny vavany. Tainy tompany ianao. Ary io mahatonga an'izy io lazain'ny Baiboly fa zay olo mahafehy an'io no mahafehy raha jiaby. Ary matoy ny olo anankiray grand, maromaro zay raha voafehiny. Fa tsy araiky fo. Azonao le izy. Ka raha anao mba mipetapetaka amina grand, mba mianara, mba mifehy. Ny fomba fifehezana anazy voalohany dia avy amin'ny vava io. Engany mba azo lesony ianao. Ary zany lesona zany natokana ho anna grand ohatra anao. Amen na sa tsy amen? Alléluia. Satria jerevy tsara Jesosy mihitsy nagnafatra. Raha te handresy eto ambony ty tany ty dia mila manana. Andanao izy endre tahaka ny menarana. Efa nampianariko anao zany. Agnisan'ny fahendrena ngeza be anagnany menarana dia izy mangina. Mavoafehy vavany. Io tsy be kalazao zany. Io tsy be resaka. Fa io kosa mavita zavatra. Dia ndana jerevy fa zao tontolo zao misy menarana daholo. Velogno izy zegny tany ombany noho ny hafetseny. Azonao le izy.
Mandeha agnaty rano anao mahita malogno, mbola menarana foana regny fa civilisé. Ya. Velogna akagny, mbola hiafetseny fô. Fa misy zavatra tsy hitanao n'aiza n'aiza. Menarana zany sady afaka mivelogna ambany rano, velogna ambony tany. Menarana tsy manana fa tsy nify anankiroa, fa grave be raha iteligna zavatra ngeza be, manana ny teknikany izy. Tsy be resaka zany io. Fa atsika revagna vao narabain'olon ray mandeha fogna fa tsisy tsy marigny. Anambady vazaha eky doko zato. Nisy vazaha zay tamin'ny sikoro, ny raha mbesino anao tango tao tsy sasako toko mbola agnatin'ny herinandro fogna. Izy zany fogna famosavian'olo anao. Raha mbola tsy fantatra adresy ah. Zany ny sasany afaka quelques jours ny vonto i tagnany, tagnany tsy sasaka. Satria misy olo fa tsy faly koa na regny tagnanao ndrasamborim-bazaha. Raharahany ho anao fiainana toy. Zany fo, zany ny revagna mahatonga andregny olo mampalahelo kely fa dia mivonto ndraiky ny tongony. Mivonto ny tongony. Matetiky regny olo mampalahelo regny moka mba mandrivorivy. Mba tafikoragna izy tamin'ny patron izy, saky mba misy daim-bala zay alaka vadianahy, nefa tsisy aby io. Ibonga-bonga ananjy fogna karaha ino. Possible revagna na patron-nao mialogna anao. Karaha vao tsy voafehinao vavanao. Tainy tompony anao. Ajanontsika trenga mba fa mety ampindesinao mandiniky zany. Hitsangana antsika hivavaka. Mangata amin'Andriamanitra ianao mba homeny tompo fahasoavana, mba hafehy ny fahalebiazana. Mba ho tonga amin'izany atao hoe succès zany ny fiainanao. Mba ho tonga amin'izany atao hoe fitahian'Andriamanitra zany no avinao. Dia misy dingana maromaro tena toro anao, dia mba ho eto ambavaka. Indrindra ny toetranao mba tsy hiavona. Ny toetranao mba tsy hagnambanimbany olona. Nizaniza olona manoloana anao, aza tia manambanimbany nizany izy. Tiako anao androany hivavaka. Tiako anao androany mba hiantso an'Andriamanitra Tompo, tahio mba ho tonga amin'izany tanjonao zany amin'ny fiainako. Miotolo-tsaina hoe za Andriamanitra mba hafantarako ny tokony ataoko. Aza velanao irery hoe za Jesosy mba samy mivavaka revana, mba mitenena amin'Andriamanitra ianao androany. Tiako anao raha mba hiantso mihitsy hoe Jesosy mba tiako za mba ho tonga amin'izany atao hoe fahalebiazana zany. Oento hoe za Jesosy. Samy mba mivavaka androany, mangata mba hiala amin'ny fahakelezany ianao fa ho any amin'ny fahalebiazana. Satria Jakoba andray andro dia niteny mpaminany Amosa hoe amin'ny alalan'iza no hitsanganan'i Jakoba fa kely loatra izy. Mangata ianao androany amin'Andriamanitra Tompo mba handefasa olona hoe amin'ny fiainako, mba handefasa olona hoe mio relation tsara hoe za Jesosy. Samy mba mangataka amin'Andriamanitra mba homeny Tompo relation tsara ianao zay afaka hisintona fiainana. Satria revagna ny fiainana dia relation. Ary zany natonga ny olombelona nataon'Andriamanitra maro, nataon'Andriamanitra samihafa mba ahafahana mifandray, mba ahafahana mifanena amin'ny fahasoavana. Reke bosha andala bosha pereke bebebebebebeto sokotolo boshinda. Mivavaha mihitsy ianao androany Jesosy, ataovy mifanena hoe ny amin'ilay aide pour la destinée. Ataovy mifanena hoe Jesosy amin'ny Rebeka zay mba nomanina ho anahy. Ataovy mifanena hoe ny amin'ilay anjely ny fitahiana. Mio relation tsara Tompo. Vangio manokana Tompo, vangio manokana kawa vangio manokana Tompo. Ndo masambeana andra tanana iteny vangio manokana Tompo.
famanginao ny sambatan'olo, ny famanginao andreto ralasana bavy reto. Aza vela tompo izy janona mifakelezana, mastomy mankany amin'ny fahalebiazana. Androany tononoko ny fanahy ny fahalebiazana, fanahy ny fahalebiazana, fanahy ny fahalebiazana irotsako amin'ny fiainanao. Ary mitsodrananao a omen'Andriamanitra relation tsara ny ianao amin'ny fiainana. Tompo anomenao relation ho any amin'ny succès, ho any amin'ny fahamasinana, fahamarinana. Tompo anomenao relation tsara ampirehetra ny lara-pananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tia tanana mafitsika ho an'Andriamanitra, mahazo toerana ianao. Alleluia. Zay ny fotoanantsika teto androany a. Minao fa nandray lesona ianao tao anatin'izay fampianarana izay a, dia misy filazana reto a, ilazana ny mpino rehetra fa mitohy ny fisoratana anarana amin'ny batisany ranobe. Zay mba hanentanana antsika rehetrarehetra zany zay mbola tsy nisoratra anarana, mba tianao batisa mitohy hatrany le fisoratana anarana. Dia amin'ny 15 volana martsa eo zany tsika no hanomboka, na mety hoe mihoatra kely satria mbola wisy formation atao zany rehefa clôturer le lista. Dia misy fiofanana atao eto a isaky ny alarobia après midi sy ny asabotsy après midi. Io zany fotoana fianarana amin'ny batisa. Dia ho anao zay mbola tsy vita batisa, entanana mba ho tonga isoratra anarana. Manatona andro plein temps reo zany ianao ny amin'izay. Dia isaky ny azomako eto misy vavaka sy fifadikany, mba sivy bravo mafy be. Matetika tsika varimbarina revany, misy sasany tsisy raha atao aby izy fa izy tsy te hivavaka foagna dia tsy mba tongava eto ianao rehefa fifadikany. Vavaka miara mifadianina eto tsika, mandray lesona, mandray fampianarana. Tainy tompony ianao. Sa andeha hilahatra anao maregno? Tainy tompony zay andeha hilahatra arky. Milahara. Amen. Fa amin'ny taogno avy atsika vao mbo hilahatra amin'izay viavin'ny zionakaty. Amen na ataontsika miavaka mihitsy amin'ny any magnaraka fa tsy amin'ny ty maloha maraigna fa tsy tratra simbonare mbola tsy vazetry dia aloha mitogno ho avy. Amen. Tainy Jesosy anetsika rehetra sady anatanteraka fanatritsika raha isany ampelantananao mifanatitra ao raha io misaotranao zay